Ny FFKM na ny fiambonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, ireo ataontsika hoe tsenoeno zany tao anatin'ny fotoana elaela. Faraparany teo indray vao nisy hetsika nentin'ny FFKM teo anatrehany ity hoe fampihavana ity, satria maro andriamatoa Raintsoanary no mikendrika io fa ho lalana ivoahan'ny firenena ity raharaha tarihan'ny FFKM ity, hoe mety mijanona ny krizy raha ohatra ka miona ny filohan'ny ankolafy fifatra ny FFKM moa efa nanandrana indray teny amin'ny CCI Vato ny 3 Mey. Hatreto nefa tsy mety tanteraka izay fampionana ny filoha efatra izay, ary dia nanova paika ny FFKM tamin'ny 20 Jolay teo ka niantso solitena 3 atolotra ireo filoha efatra. Dia tanteraka izany teny vohim-piraisana dia nivory nandritra ny 3 andro, izany hoe ny 7 hatramin'ny 9 Aogositra teo ireo soliteny ireo, ary tsy nanapa-kevitra dia hoe miandry ny fivoriana ireo filoha anankiefatra. Ka tsy raharaha mihodinkodina be ve zany andriamatoa Raintsoanary? Azo antenaina ve fa hitranga ihany ity fionan'ny lehibehan'ny ankolafy anankiefatra ity, ary so mba tsy izay ny tena tokony hitondran'ny FFKM azy fa asa inona no mety lalana hafa, satria hatreto zany dia mihodinkodina. Misaotra anao namany Ismail. Mikasika ity fampihavana nataon'ny FFKM ity, izao no teny nataon'ny La Gazette tamin'ny 7 Jolay rafitinina. Manify dia manify izy niezaka fampihavana nataon'ny FFKM satria tsy mety tanteraka ny fahatongavan'ny filoha Ravalomanana eto Madagasikara no ny filoha Rajoelina manao lela roa. Tsy manaiky resy anefa ny FFKM hoy La Gazette dia nangataka amin'ireo filoha efatra samy anolotra solitena 3 avy mba ifampidinika amin'ny solitena ny FFKM izy ireo. Ny tanjona dia ikaroka maromaritra iraisana anatanterahana an'ireo fehinkevitra noraisina teny amin'ny CCI Ivato. Nilaza i Monseigneur Odon Razanakolona filohan'ny FFKM Amperinasy fa tsy fananganana tetezamita vaovao akory ny tanjona, satria diniky ny samy malagasy voalazany tondrozotra no tanterahan'ny FFKM, ka fanoratana tondrozotra vaovao ekeny rehetra no tokony atao. Hita arak'izany hoy ny gazety La Gazette fa fifamaliana ara-politika indray no sokafan'ny FFKM. Mametraka ahy tahak'izany koa ny gazety Midi Madagasikara tamin'ny 17 Jolay tahak'izao. Mbola miziriziry ty ampiona ireo filoha efatra ihany ny FFKM, kanefa sakana amin'ny fanaovana fifidianana izany na dia nilaza aza Monseigneur Odon Razanakolona fa mifameno amin'ny fanelanelanana ataon'ny JICM ny asa ataon'ny FFKM fa tsy mifanohitra hoy ny gazety Midi. Eo anatrehan'izany rehetra zany namany Ismael, tonga ato an-tsaiko ny oabolana frantsay manao hoe sarotra ny mampisotro rano boriky tsy mangetaeta. Tsara niezaka fampihavana nataon'ny FFKM ary tokony amporisihana. Za tsy sasatra mamerina an'izany, kanefa indrisy manao fahadisoana roa ny FFKM. Ny fahadisoany voalohany ankininy amin'ny sitrapon'ny olona malaina hiavana ny fampihavana nataony dia mikatso. Raha tsy afaka nampiona ny filoha efatra ny FFKM, solon-tena indray no asainy miona. Dia tsaroa koa ny oabolana frantsay anankiray manao hoe aleo miresaka mivantana amin'Andriamanitra toy izay miresaka amin'ireo olo-masiny. Fahadisoana faharoa, makafanan'Andriamanitra ny FFKM. Entaniny ivavaka ny olona kanefa tsy manao asa tandrifin'izany izy. Izany no atao hoe mino Andriamanitra kanefa magnanika vamaiky. Averiko indray nizeko tamin'ny 20 Jolay manao hoe tsy tolotra politika vaovao no andrasana amin'ny FFKM fa tolotra ara-panahy vaovao mba ho tanteraka ny fampihavanana tena izy
tokony anana fanetrentena ny FFKM ka iantso ny olon'Andriamanitra manana ositra amin'izany toy ny mpaminany Eli niady tamin'ny mpaminany Bala. Izay no nolazaiko tamin'ny 20 Jolay. Tamin'ny andron'i Jesosy nangataka taminy ny mpitondra fivavahana mba andrara ny vahoaka tsy hideran'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpitondra fivavahana, lazaiko aminareo fa raha mangina izy ireo ny vato no iantsoantso. Izany koa no mitranga eto Madagasikara ankehitriny. Tsy manao ny asany ny mpitondra fivavahana, indrindra ny pastera, satria tsy ny tenin'Andriamanitra ny toriny fa fampiarana ny tondrozotra ny Satana. Izany indray no ataony pastera, dia ampitenenin'Andriamanitra ny vato eto Madagasikara. Izany hoe ampiasain'Andriamanitra ny dalo miova fo mba hitory ny filazantsara. Ifoara tamin'ny voalohany tany amin'ny faritra Melaka dia tsaratsara. Izao imarika tantandraza izay lehibe ny dalo mpangalatra omby tany Bekily, dia miteny zany ny vato amin'izao fotoana izao. Amin'ity resaka FFKM ity namany Ismaël manararoatra eto anome valiteny ho an'ny mpiaino iray niditra teto tamin'ny alakamisy 1 Aogositra raha vahinao teto ny antoko otrikafo. Izao ny fanontaniana. Afangaron'iray ny Jonary hoy izy ny rafitra sy ny olona. Azo soloina hoy izy i Monseigneur Odon Razanakolona sy ny mpitandrina lala rasendrasina. Fa ny FFKM rafitra napetrak'Andriamanitra kosa hoy izy dia tsy tokony kianiny iray ny Jonary satria mahatonga ny mpiaino iravoravo-tana. Misaotra anao mpiaino nametraka ny fanontaniana. Raha ny haino tsara ianao efa voavaly tao amin'ny famakafakana ny fanontaniana napetraka ao tahaka izao. Na inona kileman'ny FFKM, ny finiavany anavitra ny Madagasikara ivoaka avy ao anatin'ny kizo nandehan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny bolokony gasy azy no tokony jerena sy tohanana. Ka ankoatra ny bolokym-bazaha, zany lazaiko tamin'ny 20 Jolay, tsy tokony hisy malagasy hitsikera ny FFKM amin'ny ezaka fampihavanana ataony. Dia mbola nilazaiko koa tamin'ny 20 Jolay fa tsy ahomby ny FFKM satria fampihavanana araka ny tondrozotra no ataony fa tsy fampihavanana araka ny fomban'Andriamanitra. Toy ny nataony Knosika, toy ny nataony Ray aman-dreny Mijoro sy ny FFM. Ny tondrozotra dia poizina avy amin'ny Satana. Tsy ny FFKM manolotra azy no hahamasina ny tondrozotra. Matoa tsy mety miavana ireo filoha efatra. Izany no manapirofo fa tsy manana an Jesosy izy ireo. Ny olona manana an Jesosy dia miavana avetrany, miova fonofony fony vato fa tsy mila ampihavanana izy. Ary eo no mahadiso lalana ny FFKM, zany lazaiko tamin'ny 20 Jolay, tsy fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy famporisiana azy efa mianaka andray an Jesosy ho tompony sy mpamonjiny no ataon'ny FFKM, fa fampiarana ny tondrozotra sy fangatana miaramila sy pitaingin-tsoavaly amin'ny fianakaviam-be iraisampirenena. Izany no nolazaiko tamin'ny 20 Jolay. Izany no anaovako hoe raha ny tsara ianao nametraka fanontaniana efa voavaly i fanontanianao. Fa ity ny fanontaniana lehibe mipetraka. Manana an Jesosy ve ny FFKM? Ny zavatra nananao ihany no azonao zaraina amin'ny hafa.